azaterina kory fa efa hoita lalana mody tena lotoniko ny fosanatira hoe atsotody fa fitiavana tsy fanerena kalasy izy alako ande rehefa zay ventiny velomary tony fianako ve anda lay tokony omenina anjarana kafa ny lasany toetra de lay hoetika anao sofina afindray zao miano azy ianao tsy anenina fa ho tantarany vita rehetra velomindray ony amin'io fa tsy ho hay ianao de zaho ndray no tadidio fa nanome itsary indrindrao de filainana atsika na de mamirify mbola roraneny fakany na manariny fa de zaho no tsarovy na fony tsara tsotrany anao Faftiva umalna velana mulla yafna fanna Dele fufeno anona pudina tufka tina tamana Nangwad mekena rudane nauncha fakituni Kana leona nidna fari ela chaunon funi Lai tuknu mena nzarana kafala santuecha Dele wetika no sufna fentaizo miano azi Ianao tsy anenina fa ho tantarany vita rehetra velomindray ony amin'io fa tsy ho hay ianao de zaho ndray no tadidio fa nanome itsary indrindrao ny filainana atsika na de mamirify mbola roraneny fakany na manariny fa izaho no tsarovy na fony tsara tsotrany anao velomindray ony amin'io fa tsy ho hay ianao de zaho ndray no tadidio fa nanome ny tsary indrindrao ny filainana atsika na de mamirify mbola roraneny fakany na manariny fa de zaho no tsarovy na fony tsara tsotrany anao eka akory aby atika plus de tout akory atika salama aby ve akory madame Mine bona malilo akory sambava voemara voimarina filaza azy akory nireo manakara mbola tsara atsika avaratrany akory anareo Antananarivo ao akory aby atsika zalahy akory Mazanga misy maromaro izy eto ary ato amin'ny YouTube koa manomboka misy olona ihany koa anambahiny tsika androany raha sitrapon'ny tompo olobe boka mahajanga avy any no vahintsika ary maro ny olona mahafantatra azy io ary iresaka anisan'ny olona manana traikefa amin'ny resaka hoe conférence nationale na fikaonan-drom-pirenena satria tsy iray na iroa tao anatin'ny fiainana politika an'izany olobe zany olobe eo amin'ny fiarahamonina olobe amin'ny fizokiana
Ary olobe ihany koa amin'ny politika, olobe ihany koa izy araky ny asa satria raha tamin'izany andro aho ny tantara hoe tena malgré leur défaut, leur hoe tena anenjehantsika malagasy azy a, fa za miteny anareo zany amin'izao fotoana izao hoe vitsy, tena vitsy ny malagasy hoe tafita ary tena hoe manana situation ivelan'ny Madagasikara, miaina ivelan'ny Madagasikara. Tsy tena hoe aty Frantsa ihany na du moins aty États-Unis na any Frantsa na ohatran'izany. Tsy tena izany a, fa maromaro hatrany Australie, hatrany Chine, misy malagasy tena tafita na arak'asa zany. Hoe miasa tenany izy na miasa amina orinasa matanjaka. Misy malagasy zao miasa amin'ny NASA, misy malagasy maromaro miasa amin'ny Banque mondiale, misy malagasy koa raha ao amin'ny tafika amerikanina, amin'ireny unité d'élite ireny. Da tsy voatery mahafantatra ny olona hoe izao satria ireny olona ireny dia discret. Rehefa mionaka amin'ny fametam-panontaniana dia hoe ahoana tsy mba ho tantely ianareo hody an'i Madagasikara? Presque zato isan-jato dia hoe rehefa retirety angamba. Ka lehibe ny ankizy amin'izay fa manana ny maha-izy azy. Rehefa retirety angamba hoy zareo. Tarika saintsika malagasy foana hoe raha miaramila ianao tao anatin'izany hoe formé ary sortant ny école navale izany, ce n'est pas n'importe qui. Il a décidé de rentrer à Madagascar et faire partie de l'armée malgache. J'entends par là le capitaine de corvette Ratsiraka Didier. Il décidait de faire partie, du moins d'intégrer l'armée malgache, au lieu de rester dans l'armée, dans la marine française. Raha ohatra resaka pécule fotsiny, resaka karama fotsiny, samy capitaine de corvette zany, tamin'izany andro zany, dia farafahakeliny any amin'ny 7 000 euros, logé, nourri, blanchi, karaman'izany olona zany. Net zany, minimum. Il a décidé d'intégrer l'armée malgache, sinon la marine malgache. Un médecin, un professeur, chirurgien, reconnu par ses collaborateurs français qui ont été surpris de la décision du jeune homme. Je rentre chez moi parce que mon pays a besoin de moi. Raha izany karamana chirurgien, cardiologue zany, minimum zany any amin'ny 12 000 euros, 12 000 francs tamin'izany. Ny hôpital isany no miantoka ny tranony. Le jeune homme, il a décidé de rentrer. Parce que son pays, semble-t-il, il en était convaincu que son pays avait besoin de lui.
Zay ny dénominateur commun andreo olona roa reo. Sans compter zany ny sasany hafa. Tazandrarivo sonina zany. Personnel cadre amin'ny groupe Shell raha tsy diso aho. Raha zakaboany zany tokony lasa tany an-dafy fa ny décidé nijanona teo Madagasikara. Fa ity ka anankiray ity satria ho fantatritsika eo ny tantara momba azy fa ity rangahy ity ndray kosa ngia zay invité antsika rehefa avao Maurice Berante dia anisan'ny olona ihany koa ny sakrifie ny fiainany. Une bonne partie amin'ny deuxième partie amin'ny fatanyrano. Un bon architecte ayant une bonne situation en France avait décidé de rentrer à Madagascar, avait décidé de laisser seule sa famille ici, en France. Parce que, semble-t-il, son pays avait besoin de lui. Il s'était dit, mon papa s'était sacrifié pour Madagascar. Nous, ses enfants, on doit le faire aussi. C'est une question de redevabilité. Entre autres années, maromaro zany na ny tenanay zao ary toute proportion gardée. Andoranga ody any Mandraraha. Fa tsy ny amo ny teneniny eto fa ny any'ity rahalahy anankiray ity. Inona ny zavatra hitovizan'izy telo ny rahalahy mianakireo? Ratsiraka Didier, professeur Albert Zafy, Maurice Berante. Entre autres zany, la liste n'est pas exhaustive, encore moins arrêtée. Tamin'ny nisy hoe nanapa-kevitra nody tany Madagasikara, anavitra amin'ny firenena. Any Tamora no rendez-vous fanavotana amin'ny Madagasikara satria tsy dia nahafinaritra ny olona loatra zay tompony fahefana ny fisian'ny olona takan'ireny mitondra hevi-baovao ka manaitaitra an'ilay malagasy ka mety hitondra an'ilay malagasy any amin'ny fitroarana mihitsy hoe akosaka misy zavatra ohatran'izany fa maninona izay nambakaina ohatran'izany hatramin'izay. Inona ny itovizan'ireo? Tsy namenatra andra malagasy. Ary eo no mitodika aminao mpanaraka. Tsy namenatra andra malagasy ny nanompa an'ireo olona ireo. Izy ny rahalahy manokana fotsiny, Ratsiraka Didier, professeur Albert Zafy. Nanao trano ny ramatoa Ratsiraka Didier tany Ambodiantafana. Ohatran'iny ny vavantsika Menakava. Lava. Ary raha atao hoe afaka nitarina atao hoe 10 kilometra angamba ny lelantsika. Tsy tapitra. Tonga teo amin'ny fitondrana ny professeur Albert Zafy. Inona ny diabolisation tsy natao azy. Hatramin'iny anaran'ny alika ny hoe merina. Tsy valahara ny mpanao politika malagasy. Tsy ny sain'ny malagasy no nitondra azy tamin'izany fa ny parapolitika. Mamba seza, mamba nono, mamba harena no nitondra ny sain'ny malagasy tamin'izany zavatra.
Mahafantatrareo ve? Mahafantatrareo ve? Raha tena mitotezitra amin'ny fianakaviana. Mitotezitra amin'ny fianakaviana. Kanefa ny misy ny atao hoe ratsiraka didie amin'ny fianakaviana. Misy ny atao hoe ratsiraka didie amin'ny firenena. Ka ratsiraka didie amin'ny firenena no raisiko. Mitotezitra amin'ny fianakaviana Albert Zafy. Fa i Albert Zafy professeur, président amin'ny firenena no resahako eto. Presque maty. Nahantra ny filoratsiraka. Presque maty nahantra tompoko. Mba ahafahantsika ny tenenako an'izany dia mba ahafahanao malagasy matsapa hoe tena fitampana politika anao hatramin'izay zavatra nataonao tao anatin'ny fiainana ka nikapetsipetsana ny vavanao na naratsy olona gratuitement. Tsy mitena hoe tsisy défaut le olona. Tsy mitena hoe tsy nanao ratsy le olona. Tsy mitena hoe tsy nanao injustice, tsy nanao erreur le olona. Fataovy mifampitahana. Ao ny sasany mety tsara velatsy hoe mampandroso ny firenena. Manao lalana 6000 kilometra. Nefa ny orinasa no manao. Mangina Antananarivo surtout. Complice Antananarivo. Sahirana any professeur Zafy manao an'ireny le madarety. Rehefa tsy teo amin'ny fitondrany intsony. Tsy paipaika ane natao amin'ireny. Tsy sponsor hoe ity karanaka aty zao. Tsy paipaika natao amin'ireny. Afahanao malala hoe zany tokoa ve? Raha hitantara aminao aho hoe tsy ino ahy mihitsy ianao. Raha hitantara aminao aho. Taraina ro matoratsiraka ny didie. Hoy izy. Miantso anao aho hozy izy. Fa mbola tena menatra marina hiteny azy. Fa teneniko ihany. Hitanao na miteny an'izany aza. Toana ihany le fo satria le olona tamin'izany marary. Tsy izay tsy nalalitsika taony nanozony, taony namorony, taony nampitombo. Marary izy mivady. Lokendralany rehetrarehetra. Lokendralany rehetrarehetra. Ianao mba anisan'ny taizana. Tsy afeniko izany. Matoa mahay politika ohatran'izao dia anisan'ny tena hoe forme izany ratsiraka didie izany. Tsy afeniko izany. Ary tsy mahamenatra ahy izany. Misy an'izany hoe manomboka amin'ny 6 alina izay mianaka ao an'io hampianatra anao izy jusqu'à hatramin'ny 2 maraina vao mody. Maro ny secret d'état fantatro. Fa fotoana hamoahana azy mbola ho avy.
taraina le ray aman-dreny. Bloquer-ndra lany retirety kosa. Inona mba azonao atao anazy? Mafy anie zany tompoko. Mafy anie zany. Afahanareo mahalala sy mahatsapa fa tsy valahara ny mpanao politika. Pour ne pas dire mihitsy hoe tsy vanona. Fa io mpanao politika malagasy io de zao tsy fantany hoe aina ity lalaoviko ity. Ka na hitondra amin'ny malagasy andeha ho vonoina, andeha haka ny avoloa, hitondra amin'ny malagasy ho vonoina, andeha haka ny Ambotsinrohatra, tsy problema mpanao politika zany. Fa izy tonga eo no problemany. Izy tonga eo ny problemany. Ianao mitondra eo zany. Aina. Raha misy mahay manohatra sy manao diabolisation eto ambonin'ny tany dia ny malagasy no anisan'ny voalohany ny mpanao politika zany. Ary raha misy tsy mahay mitondra, zany atao hoe fanjakana, le sens de l'État, dia ny malagasy no voalohany indrindra ihany koa amin'izany. So dia misy ireo merina sasatsasany teanao sy efa manao ampimamba ny harena Madagasikara raha vao fe ara-dalàna angambany izay dia mety hisy fanantenana isika. Ho aza vaiko io diso lofo ary ny aina rehefa avy eo fa ampodio rehefa notaninao ampidiana aminakay boka eo. Dia zao, raha misy hoe kritika, tsy mety zao, tsy mety zao, tsy mety zao, voalohany eto ambonin'ny tany ny mpanao politika malagasy. Raha tonga ny fanomezana meo ara-ny vahaolana, voalohany farany tsy hita voalohany ny mpanao politika malagasy. Ary rehefa tonga amin'ny fitondrana izy, voalohany amin'ny tsy fahaizana amin'ny fitondrana mitondra, zany hoe le sens de l'État même, de la responsabilité, la redevabilité ny mpanao politika malagasy. Zany hoe voalohany foana tsika zany, na ny amin'ny gidany, na ny amin'ny ratsy, amin'izay ratsy rehetra tranga eto ambonin'ny tany, tsy tsika vahoaka fa ny mpanao politika tsika. Ary nanomboka teo no potika ny sain'ny malagasy. Manontany ahy manko nareo hoe maninona bainina tsy mahazaka olona mety olona nefany zao ny zavatra mitranga. Efa tonga saina le malagasy tao. Efa tonga saina izy. Kopy izy amin'le hoe zay no arosony la devant, atao pâté, na atao misy an'le flash zay hoe chair ino moa izy teo, adinoko. Dia aveo aloha niakatra amin'ny fitondrana dia mitovy ihany ny zavatra ataony lahy rehefa avy eo, izay ihany mihina ny tady kirarony. Akory aby Patrick Razafindrakoto. Ka ohatrohatran'izay le profilan'le olona asaintsika rehefa avy eo, raha sitrapon'ny tompo, ataoko toza. Fa izay ny éditorial tiako taritana an'izy hoe cher à canon. Merci Juliette Kemba. Voilà. Atao cher à canon le vahoaka ary efa tonga saina le vahoaka. Non. Non. Izay le anatsika misy zavatra ihany tokony hazavaina satria zavatra tena hoe aloha zany raha zany anontanianareo hoe inona ny tena mety hitondrana ny Madagasikara, dia mifandray amin'ny hevitran'Andriamatoa Ratsiraka Didier sy professeur Albert Zafy Nia. Partisan ny État fédéré zany na hoe décentralisation tena effective, poussé même hatrany amin'ny hoe tokony hisy
Ny problemantsika malagasy manko de zao, amiko mbola tsy vonona nitondra firenentsika tamin'ny taona 1970. Raha mba nisy zany transition hoe 10 taona teo, nahafahana miforme tsara an'ilay Madagasikara, hoe akory Amila Borano, formena an'ireto mpanao politika malagasy, hanana an'izany atao hoe sens de l'État, na hoe fitiavan-tanindrazana ny tena marina zany, sy fanompoana tanindrazana, de tokony taty amin'ny taona 2070 taty, takany Hong Kong e, vao nomena indépendance Madagasikara. Fa lasa lolo loatra lay izy, de ohatran'izay. Torak'izay koa ty resaka état fédéral na état fédéré ty, tokony hisy période transitoire zany ahafahana mitondra na hoe ahafahana hatongavana amin'izany. Ny tiako tenenina hoe tena d'accord aho am'le fédération de l'État, zany hoe farafahakeliny zany misy enina aloha ny malagasy, fa tsy maintsy taizaina ao anatin'izay aloha le toe-tsaina sy raisonnement, comportement, attitude ary ny antanatohatra rehetrarehetra amin'ny fanapahan-kevitra amin'izany zavatra zany. Zay ny anankiray satria tamin'ny andronay tamin'izany de hoe fampidiana côté sy mierina io. Amin'izao fotoan'izao nandaitra zany tamin'izany, fa amin'izao fotoan'izao manana argument tsika ahafahana miteny hoe tsy mandaitra intsony zany zavatra zany, satria ny tamin'izany dia ny mpanao politika ihany mametraka hoe fampidiana merina sy ny côté zany. Ilaza olona anankiroa de tsy ino ao nareo, fanontania izy. Tamin'izany andro io ihany Andriamatoa Ratsiraka Didier, tsisy merina miady zany. Satria ny antony ozy amin'ny politika zany, ireo mifamatopatotra, asoriko ty fazafatoko, mifamatopatotra ny fihavanana amindreo, ary ireo tsy maintsy miava andreo izy à tout moment. Tena marina zay tenin'ny Ratsiraka Didier zay, ary isaorako anazy. Fampianarana daholo zany. Fa aty aoriana rehefa mandeha ny tantara de misy koa nefa ny hoe tsy possible koa ny atopoko ao Madagasikara. Satria rehefa nahadiadiana, ahoana marina ireto malagasy reto. Raha ilaza aminao aho zao hoe fa maninona moa ny anaran'ny siteny no Andrianasolo ny haiko. Satria ny mamany raha tsy diso aho dia zanaka Ambohimanga, ary manana fasana Ambohimanga avaradrano izy. Hoe Ambohimanga avaradrano, siteny Andrianasolo ny haiko. Raha hiteny aminareo aho hoe maromaro ny zanak'Analamanga fototra imerina any Vohimary, de mety tsy ino ao nareo
fa jereo ny tantara. I Vohemara dia Vohimarina no anarany tamin'ny andro fahagola. Vohimarina. Ireo olona ireo le anisan'ny olona mitsoaka ny royauté merina dia misitaka mitsoaka miala lavitra dia lasany amin'ny faritra iny. Fa tonga ny vazaha dia nataony Vohimarina. Satria raha ohatra hoe Vohimarina ka reary am'le na am'le Vohimarina iny dia tokony misy N A any amin'ny farany mba ifandraisany am'le hoe ama antakarana azy fa tena Vohimarina soratra analamanga merina no misy azy. Ohatra mandry tsara araka lazainy Bonamalilo. Betsy zarainy any Manoro. Fantatrareo ve fa miala kely eo am-bopena ianao dia mahitsy metsinanana tonga dia mipaka ao Marilambo dia miilana kely dia tonga ao Manoro. Rehefa nijerena ny fanoratana ny Betsy zarainy fa tsy izay ny fanoratra azy Samuel Mafaritra fa marina mihitsy fa tsy mariny. Azafady tokony misaotranao. Misaotranao nanamarina an'izay fa tsy hoe mariny no tokony mifanoratra. Eny ka zay ny teneniko teo Vohimarina aho fa nataoko aly izy aveo. Dia aiza no misy ny Betsy zarainy? Ambohibe amin'ny aty amin'ny Andrindranando. Ie, tena betsaka izy ireo aty any Vohimarina valy votroka daholo. Misy cousine koa ary any aminareo any Alpha Arsan any Vohimara. Akon'izay le izy tiako tenenanareo hoe oka zay le marioko zay manko fa le hoe Côtier sy merina. Fa ny teny tena akaiky sy mampety atsika menakavy re tompoko mba alao ataotsika hoe zanaky ny faritra satria ny antony dia zao. Maro anie ny zanaka Antananarivo teraka any amin'ny faritra am'izao hoe na dia tsy reto fonctionnaire affecté fotsiny ara. Maro anie zanaky ny faritra teraka tao Antananarivo hoe ary maro ny fanambady anie ireo olon'ireo hoe zany hoe efa tonga zany tokony tonga zany le fotoana hoe hiditra amin'ny etape manaraka tsika satria le problème any Madagasikara dia problème systémique en dehors ny hoe problème ana olona. Mazava angamb'izay. Raha sitrakareo dia andefa hira anankiray dia afaka miantso ny vahintsika ahafahako miditra eo amin'ny antsasakadiny eo no ifampiresahana amin'ny rahalahy Beranto, Maurice Beranto, raha sitrakareo. Dahary andefa hira mety gagy nareo hoe oui, marina zany Paul Olivier. Mety gagy nareo hoe raha tsy foana nalefako eto tatoato en dehors ny politika ataony tiako ny hirany. Satria nareo manko rehefa mandefa Jerry Marcos dia tezitra nareo zao indray rehefa indray raha tsiky dia aleo nareo tezitra ao foana dahary.
zavatra tsy nataoko ve nianakatrano ahy to zavatra tsy fantatro kory nefianao de mitory tena tsy mba matykololo revinao randrena solo famba olona mbany teraka ohatrana fa ty endrikendrika mialako pika tsy tiako tare tsy tondranao aizay nanagadrano ahy tsy ahitanao vola be nampisotro bonaity mety akaiky any findrisy fa nitodiny tsy maintsy misy ka nivitanao androany mboly valy aminao ihany satria fezafanao moziky teny reverinao fa bandelikalika toetra satria kobeza artiste ka tompony pista olombelona no fosira toanao ihany kanelokony hafa venomena sao de tsy rarine efa fantatrao ve fanmeneny aiaraka aminazy timbony zayany nisy profy sy vavolombelany tondrany nazy miala lay zanakao teny an'izany tamy procès verbale timbolo zayany no tianao mitoka tanzany tsy mbola nanao ratsanao tsy aditsakany tsy tianareo ny fankatizay ro efa samby nanity fo ka efa niafa veno maka ka zana lay mbarake tsy vidiny nanandeny bavany mena zeno loatra le violova lombe fapolo wampina tanurune chai kwawe ai orla loise mchoka Bairarangena solo te amut kanyam kumantulu Sfidune nanandin papan mena seno locha Levi wolova lo me fapunur Amena talo muru Chai kwawe ai Orla luazem tsoka Bairarangena solo te amut kanyam kumantulu Spitne nani alata
efapolo abena tany morone. No, 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 no. Tsy haiko aho e ay. Orlando azy mitsoka. Vairandrena solo dia motika ny amiko manontolo. Taloha zay izy dia tsy nisy titra fa efa tady ny titra ny ankehitriny. Zay le Inona iezakotsika hiantso ny Sokibe, ray aman-dreny, ny président ny Fizaziman, fiombonam-ben'ny zanaka sy zivany Madagasikara, Fizaziman. Aty a Frantsa moa izy, dia hiantso atsika ndao ara hoe oiza no fa atsika miantso azy atonga amane. Tsy afelina aloha fa dia mafana ny andro. Faly miarabanao Andriamatoa Maurice André Beranto. Mino anao aho. Faly miarabanao président. Manahoana ianao? Manahoana tompoko, akory aby atsika ao? Mbola tsara zay ty. Maninitsinitsy ny antrano. Maninitsinitsy ny antrano? Hoe tsy maintsy amboarina fa mafana loatra velany ao. Aha. Efa nataoko ihany ny présentation mombamombanao fa mino fa nieno angambany ianao teo. Nieno aka. Raha misy tsy ampy dia azonao ampiana fa ny tadidiko zany moa zany dia filohan'ny mpamorona ny FIDEM koa ianao, parti politiko tamin'izany andro, ary ny tadidiko koa itsika moa dia samy hoe nareo moa zany zokiny teo aloha fa zany Maurice Beranto zany dia basketteur sy handballeur nalaza zany international zany tamin'ny androny. Ny zandriko Andriamatoa Fleury Alex no basketteur malaza. Fa ianao handballeur moa? Handball ihany ary za rehefa nanao handball za dia efa nianatra taty Andafy. Zany ny feveriko tsy namba international lah. Ay, fitariko amin'ny Alex zany. Oui, Alex no tena basketteur anananay izy azy tamin'ny fotoan'andro. Ary handballeur ihany koa izy tao amin'ny ASE. Nanao handiko izy ka, ASE nanao handiko izy. Saint-Michel sy ASE. Saint-Michel sy ASE. Dia architecte koa ianao raha tsy diso a? Architecte misotro ronono. Efa tamin'ny ianao nody tany Madagasikara hanampy ny firenena mbola tsy nisotro ronono. Tsendriky. Tamin'ny taona roa zany niverina tamin'ny Madagasikara. Tadidiko tsara satria tadidiko mifidiranao voalohany tao amin'ny radio Antsiva angambany izay raha tsy diso aho. Hoe zay mihitsy. Zay. Tsy diso aho. Efa nipetraka ny fitondran'ny président Ravalomanana no tamin'ny taona 3 no niditra tao amin'ny Antsiva. Tadidiko. Nafaraparan'ny taona 2 tsy tadidiko tsara fa sura hoe taona 3. Ka misaotra betsaka anao aloha tompoko zany nanaiky ho vahiny ty fandarana ndao sahity satria anisan'ny miezaka zany zay eto mieno sy manadiady mandray ny hevitry ny be sy ny maro amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Ny andehanan'ny famelabelarana ho ataontsika amin'ny rahalahy
ho ataonao moa zany dia ny resaka malaza am'izao fotoan'izao fa mino fa aminao tsy malaza intsony zany satria c'est comme si c'est du réchauffé ozy izy ny teny vahiny zay ianao moa ny anazava azy raha aveo am'ty resaka fikaonan-drom-pireneny ty a dia ny resaka hoe tsy ohatran'ny ny fitondrana ao Madagasikara ve tsy ohatran'ny mivangongo ao Antananarivo daholo na ny olona na ny fitantanana araboly. Tiako hazavaina am'izay tsy entina andeha an-drangitra araky ny nazavaiko teo manko le hoe mba ohatr'izay le resaka hoe côtier fa mba tokony hoe zanaky ny faritra nefa na izany tsy zany ohatran'ny zanaka Antananarivo ihany ohatran'ny hoe tena malala ny politika sy ny manao politika ohatran'ny tavela ary raha atao aran'ny ilazana azy hoe lasa fitaovana fotsiny ny zanaky ny faritra dia lasa manahirana ka metraka fanontaniana zay ny fampidirana toko ahoana ny mba azonao lazalazaina ve ny antom-pisiny ny fizazima aloha raha tsy madiso toko fiombonambeny ny zanaka sy zivany Madagasikara azonao lazaina ve toko voalohany aloha misaotra anao a Fleury Kotomalala ny antso a mba ifampiresaka atsika amy rahalahy satria zay foana moa ny anteneniko re ohatra ka tsy omenareo fotoana zay resahana de tsy maheno anay ny mpiray-tanindrazana nefa zay ny tena zavatra lehibe mavita miresaka amy mpiray-tanindrazana faharoa fizajima salasala am'izao no natonga izy io satria betsaka ny mpiray-tanindrazana tia Andilam-bato menimena daholo hoe tsy mandeha Madagasikara tsy mandeha Madagasikara fa rehefa manontany azy ianao hoe tsy mandeha tokoa Madagasikara io ka ino ary ny tokony atao a de betsaka ny mamaly za tsy tianao politika sisisa kanefa ny any tena eritreritako raha tsy malagasy zay manany maizy azy betsaka tokoa malagasy aty andafy aty nandranto fianarana ambony be manam-pahaizana mahitsy zay nataonay fizajima hoe malagasy vanona nefa reo malagasy vanona reo tsy mba vonona mihitsy fa menomenona fotsiny tsy mba vonona mihitsy hoe andoranga hitady hevitra atsika mba ampiova ny rivotra amy firenena ao fa mijaly loatra le vahoaka malagasy zany natonga anay nanangana n'ity fizajima ty any an-tanana ny samy malagasy ifampiresaka amizay ifampatoky amizay mitady vahaolana i hoe inona tokoa moa tsy maintsy ataotsika zany mba vitantsika mampiova ny fandehanany raharano Madagasikara zay natonga an'le fizajima ary natonga an'le hoe fiombonambeny zanaka sy ziva ny Madagasikara satria betsaka koa reo ziva reo zany hoe reo zanaky ny mpanjanatany sasany zanaky ny colon zany menomenona koa zareo satria marary mifonjareo na tianao na tsy tianao na tianjareo na tsy tianjareo miampaha mifonjareo teraka tany Madagasikara izy miampaha mifonjareo de mbola mieritreritra ny Madagasikara io tsy am'le fomba hoe iverenana any anjakana indray non fa hoe manany mamalagasy azy koa izy de marary mifony amy zavatra mandalo amy Madagasikara zany natonga le hoe zanaka sy ny ziva satria manentana koa zay raha manentana an'ireo teratany tamy Madagasikara na ny olona nandalo fotsiny ara betsaka koa le fantatro tsara zany Fleury betsaka reo vazaha nanao vakansy fotsiny tany Madagasikara fa mahita zavatra mandalo any de nanangana ONG izy association coopérative manampy sekoly manampy olobe sy ny sisa satria tsy mety aminy le zavatra amy Madagasikara io zany no atao hoe aleo atsangana fikambanana raha aleo rehetra reo fampiresaka
amizay ho mifampatoky zay zava-dehibe mba ialana am'le gigagiga rehefa ely satria efa samy betsaka zao malagasy samy mafantatra samy matsapa fa nampiadin'olona antsika elabe zany marina loatra eza moa rangahatera Madagasikara misy tany tsisy merina aiza ireo Madagasikara tany tsisy tsinety aiza ireo Madagasikara tsisy antemoro tsisy sakalava tsisy antandoy any amin'ireny tany reny izy mahay miavana fampiavana ary za de omeko ohatra kely zao de averiko aminao fieterenana tsy misy malagasy tao Majunga tena niaro an'izany fédéralisme zany salamerina anankiray de omeko anao ny agnarany Roger Calais Roger Calais rangaty olona merina ray moerina reny zao izy mihitsy ny tena mizigizina hoe zay mitany fédéralisme marina loatra satria izy de miteny niazy hoe izy avao Majunga zay niazy avao Majunga izy raha izy eo zavatra mandalo ao Madagasikara zay no zavatra misy ny tena koa raha nitaky an'izany koa ka zay keo raha mijery aho zany mandinika ny raharam-pirenena nandalo tany Madagasikara ianao zany ny resaka n'ity Fizazimat ty na niderananao aloha zany am'le hoe manao sakrifisy mihitsy satria ireny tsy hoe vola vatsy frais no atokavana ny Madagasikara zany ary rahantsika malala ny alafon'izany fa ny fanontaniana petrako de zao ohatran'ny tsy hitako ianao ny fandraindray tamin'ireo mpanao politika goavana tamin'ny fandalovanao tany ka ny iraka ny nataoko tany iraky ny fikambanana andena zaba mipreitandrazany hoe ina ny antony ananganana ny Fizazimat io nandeha tetan'ny Madagasikara Toliara ihany no satroko satria hitanao fa lalana ratsy nefa ny frein-ny avion sarotra loatra fa maromaro tanàna nandehanako tany de nangazava fa ina tokoa moa ny antony ananganana ny Fizazimat ary ina ny antony ananganana izy eo ny andafy any fa ina tsy natao ty Madagasikara ina ny iza dôly anareo ina ny eritreritranareo mikasika ny zavatra mandalo ty Madagasikara ka tsy mbola fotoana ny finaratsirana amin'ny antoko zany fanazanina tsy zany misy ihany koa mpanao politika zay niona tamiko mifampiresaka tamiko zany hoe reo zay overiko fa namana andavanandro efa nera niaraka mavita mifampiresaka de betsaka ihany fankahitaka amina maromaro atany fanontaniana am'izay ary hiditra amin'ny vetikevitra am'izay tsika misy manontany ihany ty fa azonao valiana eny antsefatsefana eny hoe Andriamatoa Samuel Mahafaritra zany manontany hoe misy sampana Fizazimat ve any Madagasikara valio any antsefatsefana eny fa ny fanontaniana lehibe anankiray dia ianao dia anisan'ny olona akaiky ny professeur Albert Zafy tamin'ny tolona rehetra zay natao indrindrindrindra hatramin'ny fiverenanao tao anatin'izany atao hoe andray anjara amin'ny adidy amin'ny tanindrazana sy andraikitra zany anisan'ny tena nitolomana ny hoe fampihavanam-pirenena ary matetika no nisy ny karazana misy anarany be dia be ny ainanao tao anatin'ny politika hoe conférence nationale conférence sommet fikanando isa-paritra sy ny karazana mba azonao tantaraina fohifohy atoko hoe ahoana aby ny tena vokatra zany ary inona ny zava-dehibe azo tamin'izany hatreto ka nahasoan'ny firenena ve sa naharatsy ny firenena ny le traikefanao amin'le resaka conférence nationale mihitsy ny résultat-ny no tiako atongavana tompoko. Ny zavatra nitranga ta Madagasikara moa misampafantatra atsika rehefa misy crise politika a Madagasikara ateraky ny fividianana sy ny fitantanana sahala am'izany
Fiafarany dia mitaky foana ny conférence misaly tokoa malagasy. Izy io ane raha ny tena marina fiheverako azy mahatonga ny voalohany mitaky an'io satria anatin'ny sokafana malagasy ane fantatsika tsara misy an'izany hoe fahaizany malagasy mifampiresaka fanakalo hevitra ary zany fokon'olona fanazava rehefa misy olana mipetraka zay moa zany efa zokizokony ihany mbola nitany zany fomba fandehana zany fokon'olona zany na defa republika ra Madagasikara ambanimbolo any rehefa misy olana mipetraka ao an-tanàna dia mivory ny fokon'olona. Iza moa ny fokon'olona raha tsy miponina ao an-tanàna dia mipetraka hoe zao ny olana misy eto amintsika eto na hoe misy namantsika mpiray-belona amintsika eto zavatra tadiavina ilany antsika ina ary ny tokony atao dia fanakalo hevitra. Rehefa vita fanakova hevitra dia manapa-kevitra ka rehefa tapaka tokoa ny hevitra dia ino ny atao fa tsy zavatra hafa ny atao. Zany natonga an'ireny concertation sy conférence nationale ireny tsy tomombana ny zavatra mivoaka avao satria ny hevitra zay mivoaka avao tsy ny tanterahana fa zavatra hafa ny tanterahana. Natonga amin'ny teny zany moa koa betsaka tokoa ny olona zao dia efa miteny hoe tsy ilaina zany. Zay ane ry Jean Lafleury tamin'izay nanangana ny komity ny CRN, komity pour la réconciliation nationale tamin'ny taona roa sy roa arivo betsaka ny mpiretan-gaza teo taminay tsy ilaina io e. Iaka zay indrindra manko ny tena hoe anisan'ny niresaka an'izany voalohany professeur Albert Jafy nanareo zany tamin'ny androny hoe CRN zany tranga le izy zao nefa amin'ny endriny hafa mitaky an'io dorne zao e na ingara valomanina zay tsy nirely tamin'ny fotoana aby mitaky anazy io tsy maintsy atao ny fampivana-pirenena. Izay mihitsy ny tiako atongavana tomboko ladideratsiraka toisy fa lasa korazana ka voalohany izy tsy tintena tsy haina koa izy io nefa tatiafa izy aloha izy lodomando io dia niteny hoe tsy nirako tamin'ny andro rajelo dia satria tsy nampanao an'io tsy naraiky nanao an'io fampivana-pirenena io. Ty zany mba asiko pejy tantara kely fotsiny ina moa natonga le fampivana-pirenena fa fitakina le fampivana-pirenena. Aza dironareo anefa rehefa hiakany teo fitondrany ngara valomanana dia niteny nanao an'le hoe anao azalambo e. Za zao mbola misy vavolombelona any an-tanindrazana any mikasika an'izany. Anisany ireo olona nangatahany premier ministre tamin'ny fotoana io Jacques Chirac hiditra tao amin'ny fitondrany tamin'ny gouvernementany Jacques Chirac. Dia za mihitsy ny voalohany teny hoe za tsy miditra ao satria gouvernementanao azalambo. Zany zavatra misy fahavonany hoe volana mai roa sy roa arivo zany Fleury e. Tadidiko zany tadidiko. Oui, ka io na tonga le hoe tsy miditra amin'ny fitondrana io zay ohatra ka tsy manana anao fitondrana miteny vazaha moa teny mazava hoe gouvernement d'union nationale. Dia zao teny navalin'ny Jacques Chirac taminay hoe za ozy mission azoko ozy anangana gouvernement de combat. Anao azalambo zany. Dia zany teny no za tsy tena gouvernement anao azalambo zany sanatria koragna hoa andeha hanafika ny Mazenga. Tonga Mazenga hoa za agnaty gouvernement dia ny papako ary ambadika ary tsy tenenako hoe namako niavako sisisa. Zany natonga anay nanao an'io nanangana an'io komity fampivana-pirenena io. Zany tao anatin'ny ady zany nisy basy mipoaka no natonga n'le hoe fampivana-pirenena. Ka zay ka io ane hitanao ary zany koa ne mahatonga anay hoe sorato ny tantaran'ny Madagasikara. Firy moa malagasy mahafantatry hoe firy tokoa iza moa ny malagasy mahafantatry hoe firy ny malagasy maty amin'ny fotoanan'ny azalambo iny. Firy ny malagasy maty tao Ambilimambôtra, firy ny malagasy maty raiza moa ty anaran'le misy an'ny gouvernorat fianaran-tsoa ty. Adimbo Faure Carnot. Tsy fa le misy le tena toerana misy ny gouvernorat Angotanjo.
Amboatanjony entoko. Azo adinonao fa tamin'ny fotoana io ane misy mpianatra miaramila Antsirabe nalefa tao Fianaratsoa hoe iaro no Amboatanjona io dia maty teo ambaravarany Fianaratsoa. Azo adinontsika zany. Amapolony. Azo adinontsika général zanaky Bresara, général vonona tao amin'ny hôpitaly Fianaratsoa. Tifirina teo amin'ny lohany izy raha tsy diso. Teo anaty hôpitaly tao tamin'ny fotoana io. Mhm. Azo adinontsika ny malagasy maty tao Brickaville. Tamin'ny andron'ny Azalambo zany. Tamin'ny andron'ny Azalambo tao zany, tamin'ny andron'ny hoe mpampandry tany. Io zany tsy eken'ny eritreritra ohatra ianao ka tena malagasy, tsy eken'ny eritreritra zany malagasy mifamono zany. Fa izy teneniko zany iverina amin'ilay resaka hoe fotoanandoha be firenena. Le fotoanandoha firenena ho anatintsika na tsy tiantsika tsy maintsy alamina amin'ny firenena. Le misy manao précision hoe andohana tady le izy fa tsy andohana tady ny tao Fianaratsoa. Andohana tady fa zafady fa diko le anarany. Andohana tady le anarany dia ya. Ary hitanao fa matadidy le malagasy satria ny mpanaraka manoratra an'izany. Matadidy nefa tsy miteny e. Zay mahafantatra ny marina mba tokony resaka daholy amin'izay ahitsy za anao mahatonga anay za mihitsy mitsan'ny voalohany mitako hoe sorato amin'izay ny boky tantarany firenena malagasy. Mba ahafantarany malagasy tsirairay hoe inona tokoa ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana sahala amizao, zavatra nitranga tamin'ny fotoana sahala amizao, zavatra nitranga tamin'ny fotoana sahala amizao. Amin'izay zany tsy voavadibadika intsony ny tantaran'ny firenena mba mazava amin'ny tsirairay. Satria tsy afenina fa maro ny tanora tsy mahalala an'izany akory hoe. Maro ny tanora tsy mahalala an'izany ka. Ny Azalambo ane ka hoe efa presque manakaiky ny génocide satria amanjatony olona maro tamin'izany. Tsy saina intsony hoe isan'ny giadra. Fa na izany na zany tsy hitonareo ao anatin'le hoe fikaonandoha pirenena. Asa raha tadidinao le nisy an'izay le concertation nationale dia natao par région le tany Antsohihy. Tamin'ny fotoana inona io? Tamin'ny fotoanan'le imezatsika amin'ny lalahy foana manko izay le hoe makorelona nalefa dralahy. Mahatonga misy malagasy hoe tsy manaiky an'le fotoanandoha intsony satria ho azy teko anao zany. Misy manipulation io. Zavatra tena voaresaka netirety tao Antsohihy zany tantarako aminao le tao Antsohihy. Satria moa zany nanao an'izy io ny fitondrana fitezamita tamin'ny 2009. Dia nanao isaky ny faritra. Ny tao Antsohihy rehefa nandroso ny resaka, ina nivoaka tao hoe zahay amin'ny faritra Sofia zany mitaky fédéralisme. Fa zay tsy mila état fédéral fa tsy mila état unitaire. Dia ty ny zavatra mampiomehy kely ary zany tsy azo elany zany satria zany zavatra nitranga. Dia rehefa tonga amin'izay fotoana hoe andeha hifidy anao état unitaire tsika sa anao état fédéral dia navory tao daholo na olona tsy mpivory ary navory tao daholo dia niposehana tany ambadika tany hoe rehefa tonga ao nareo dia miteny daholo nareo hoe zahay tsy mila état fédéral fa état unitaire ny tadiavinay. Fa rehefa tonga tao reo olona reo ina ny voateny hoe zahay tsy mila état fédéral fa état militaire ny tadiavinay. Hitanao amin'izany olona voapasipasoka atao ambadika tao rehefa tao tsy nazava tamin'ny olona resaka fa izy zany nomena vola nomeka fotsiny teny hoe zao tadiavinay zao tadiavinay. Lasa état militaire hono tadiavinay. Le état unitaire resahana tsy voaresaka lasa état militaire. Hoe hitanao amin'izany zany nanjary kermesy zany dia le fikaonandoha. Isa faritra io na fikaonandoha andrenivohitra national manjary kermesy. Ka le zavatra nitranga tsy précisenao manko le izy fa le raha mahatonga teny an'izay mpivary tena. Raha tadidinao. Mpivary tena nomendra saosy dia Zay koa izy teko anao ty mahazo vola avy any ambadika any dia nefa olona tsy mpanao politika tsy nieritreritra
tsy niaraka ny vory tamin'ny sasany teo, tsy niaraka ny fanakalotra tamin'ny sasany teo, tsy niaraka ny fandresy lahatra teo. Fa resy lahatra am'le mimi kely, am'le volamena anazy kely dia manjary mirediredy rehefa tonga ao anatin'ny setra eo, ambony setra eo. Ato amin'le hoe teninao teo hoe ary misy manontany koa manko ato Oui. hoe aiza ny malagasy vanona no inona mahatonga malagasy vanona tsy vonona. Ka zay hoany Ny teny zay ny teny mpilamatra ny fizazima e. eny tompoka. Aingane ka mba ho vonona amizay malagasy vanona. Satria zay malagasy tonga amin'ny fitondrana io fahitana azy dia toa tsy malagasy vanona. Io zany dia misy mahasamby teny mihitsy hoe tsy mba misy malagasy vanona zany mihitsy. Za kosa mba mizigina ora rangatiny tsy malagasy vanona fa tsy mbola vonona izy. Raisiko kely mihitsy le teneninao zay hoe tonga amin'ny fitondrana satria za anisan'ny vavolombelona amin'ny zavatra hafa mety ho gaga angambany ianao. Satria ianao nahazo an'izay fitenenana zay hoe rehefa ny vahiny matetika tany Madagasikara zany tamin'ny tonga voalohany moa zany dia hoe hiditra amin'ny fitondrana le boity. Tamin'ny faraparany teo indray dia hoe satria ianao mbola tanora tamin'izany zany akotrony tsy midika hoe antitra ianao amin'izao fa azafady tompoka fa zobe fa tamin'ny farany teo indray ianao dia mbola nisy nanosim-potaka hoe te hiditra mafy eo amin'ny fitondrana Andriamatoa Maurice Beranto. Alohan'ny tantarako ny zavatra nitranga dia ny fantatro ny rahantsika amin'ny lalàna ainy ary ny tena marina ary angamba ny raha tadidinao ny mouvement na ny hetsika nataon'ny taritiny professeur Albert Zafy no anisan'ny tena hoe lasa lavitra tao anatin'izany atao fitondrana Antolona tamin'ny andron'ny transition zany. Mba tiako tantarainao kely hoe ahoana marina moa ianao zany hoe mitady toeran'izany tompoko satria ohatra manahirana sy mba tanteraka le estimako aminao satria raha ny fahafantarako anao toa tsy izay. Ka io ane misy foana ny olona zany tiana tsatso zavatra ataonao hoe. Misy teniko teo iny. Natoa anao tsy manaiky hiditra amina fitondrana dia misy antony ary azavainao le antony. Fa zany tsy ekeny sasany fa hoe ahitana zavatra hafahafa fotsiny. Tena olona hoe averenako ihany kely tena olona dia zao hoe zany no mahatonga an'le hoe aleo mifampiresaka amizay mba mifankatoky. Amizay antsika rehefa vita ny raha ohatra ka mbola isine ny fikonam-pirenena mba niheditra tokoa ny tonga eo. Fa tsy zay olona apetraka anao eo dia le olona nasorona teo io jereo anao ny zavatra natalo zay. Nanao miteny fa tsy izy ngara-vatomana io aleo asorona eo. Le fitantaniny amin'ny firenena tsy mety. Dia mita ny tetezamita. Za teny tsy miambo amin'ny tenen'izany Zandalafy Fleury fa za mba anisan'ny olona mitolona niady tamin'ny Ravalomanana tamin'ireny fotoan'andro ireny. Fantatro tsara. Rehefa tonga ny tetezamita tsy tao anatin'le rafitry ny tetezamita ny tena. Inona ny antony? Satria le zavatra mifanekena tamin'ny fotoana niadivana tamin'ny président Ravalomanana tokony tanterahana ndray. Tsy tanterahana fa inona zavatra mitranga? Sahala am'le tolona zay moa fitenenantsika gasy le tolona natao zany angalana olona amefana olona zay amerina ndray ny adalana an'le olona nasorona teo. Zany mahatonga ny malagasy tandroa betsaka miteny hoe tsy ilaina io conférence nationale tsy ilaina io satria matahotra an'izay. Dia zany mahatonga ana miteny oka antsika hoa hifanantona mba hifankatoky amizay ary mba alohan'ny ianao hitsikera olona mba jereo ny zavatra nataony olona io. Za zao tamin'le fotoan'andro ny tany Madagasikara nangataka tamin'ireo mpanao gazety ireo tamin'ireny fotoanan'ny fitolomana reny dia nangataka amin'ireo mpanao gazety ireo. Mahatonga hoa an'le malagasy miteny hoe Maurice Beranto ohatra mahatonga anazy miady io mitady place fotsiny
anareo mpanao gazety ane tsy manadiady e. Nanino anareo tsy mandeha any amin'ny fokotany misy any. Entanio vahoaka miaraka amin'ny aina hoe ahoana ny fombafomba ny kirangaty eto aminay, ataovy any zany daholo ny mpanao politika rehetra reo. Ahoana ny fombafomba ny olona aty amin'ny fiarahamonina, inona ny ataony eto? Izy ve ny tena manao anao aty, manao fomban'olona mamoa fady, ny jangajanga sy ny sisa. Fa mitapolo ino zavatra ataony? Ranabavy ambadika eo. Ia ka nareo mpanao gazety tsy manao zany asa ary hatramin'izao tsy mbola misy manao an'izany. Ia, izao manko no tsy apodinao le tantara fa aleo za manapody azy satria eka sato miresaka ny tena. Zay le problemantsika manko. Manao zay problème zay tsika amin'ny rahalahy rehefa miresaka ny tena dia manahirana be. Rehefa nahenao andrena hoe mitady toerana na maika hiditra ao anaty fitondrana Andriamatoa Maurice Beranto dia niteny aho hoe tsy fantatrareo Maurice Beranto ary andrano nitenenako azy. Nisy tokoa fotoana ary teo aho tamin'izay oro zay, teo aho tamin'izay fotoana zay fa raha nisy tolona nanakaiky zany hoe tonga any amin'izany hoe fanindrina fa hoe vita ity fitondrana ity dia ny tolona anisan'ny tao anatin'izany ianao miaraka tamin'ny professeur Albert Zafy. Rehefa tonga ary teo anoloantsika ny premier ministre tamin'izany andro zany, mbola tsy vita akory ny nomination satria tadidinao tsara hoe combat be le izy, mafy be. Maro zany. Olona tonga dia hitanao fa tonga dia tadidinao. Tadidiko l'izy ane. Olona vitsivitsy ihany tsika no tao anatin'izany tanana sy masina anao an'izany dia rehefa nanontaniana ianao hoe satria manko ianao manko miteny eo zany hoe noho izao anton'izao tsy nidirako amin'ny gouvernemanta zao tamin'ny Sila zany noho ny anton'izao ary mitombona le teninao. Efa nazavainao ihany koa le resaka tamin'io andro io rehefa nanontaniana ianao hoe ahoana ianao Andriamatoa Maurice Beranto? Toy ianao hoe za tsy dia nifamaly mihitsy tsika amin'ny lalahy tamin'izay ary tsy hoe niady akory fa tsy mifankahazo mihitsy ny resaka hoe inona ary ty ataonao ity ry zoky. Dia aty aoriana izy no mitranga hoe misy olona manosipotaka anao hoe hiditra amin'ny fitondrana Andriamatoa Maurice Beranto. Izay tompoko, io izy mbola velona, izay no tantarany zoky Maurice Beranto. Tamin'indray Jacques Lafleury misy données essentielles sahala amin'izao. I président Albert Zafy da izy fa lasa korazana. Anjarany no nanendry ny candidat-ny mouvance-ny ho alefa tao premier ministre ny tetezamita iarahana. Satria vita sonia manko le tambazotra tao Pandore azo adinao septembre 2011. Vita sonia iny dia ny mouvance nanao sonia koa ny mouvance Albert Zafy ary mbola tantara natonga ny mouvance Albert Zafy no sonia tamin'io fa pezipezi tantara hafa ndray zay. Dia nangatahana président Zafy hoe manendre olona anao candidat ny mouvance-nao ho atao premier ministre de consensus. Fa naninona natonga ny président Zafy naka olona tao avelan'ny mouvance. Zay ny fanontaniana ngeza be. Fangamo mpiaradian'ny président Zafy tsy misy olona azo natao premier ministre. Fa antsika malagasy zany dia samy vahina fotsiny dia mijery dia vitan'izay tokony mamakafako ina tokoa ny antony. Rehefa voately olona io dia betsaka taminay tao nitsipaka hoe zay tsy manaiky an'io. Za kosa dia za tsy nitsipaka satria
amiko a andraikitra ny président Zafy en son âme et conscience manendry le olona ho atao candidat matozy nanendry an'io manana ny antony izy zay tsy nambariny anay kosa azay no tsy neke kosa aloha tamin'ny fitondran'ny président Zafy satria tokony teneny taminay hoe zao ny antony fa nanendry olona hafa izy ao velan'le mouvance oa rehefa io olona io no hoe anangana gouvernemanta sarotra amiko tonga de anay fotsiny hoe andao anao atao ministre de sarotra amiko tonga de anay fotsiny hoe eny hita atao ministre atao ministre zany ngafile mila resaka lavabe aka le izy consultation ny agnaran'io talohan'le nomination de efa nisy ny resaka maka hafa le resaka tsy nandeha am'le tokony izy ay satria nenay zavatra nitakinay fela be nitakinay tamin'ny fotoana io de premier ministre hiaro an'le hoe tsy maintsy manao fampiabanam-pirenena atsika ia tadidiko zay fa zaho zany tsy natoky an'izay fanontaniana farany ary tompoko eny ary mety ho atokisana ve hitondra fandrosoana sy fivoarana ny fikaonam-pirenena amin'izao fotoana izao raha ohatra ka mandeha ny tokony ho izy raha ohatra ka misy malagasy samitsangana mizingezina mihitsy hoe no tsy io zavatra tapakatako fa zao angatako anao andriamato fleury anao olona mahafantatry olona maro eto angatako kely anao mba hangataka amin'ny RFI radio France Internationale ia satria tamin'ny mois d'avril 2009 ia nisy atelier karazana conférence nationale zay natao tao Ivato tamin'ny centre de conférence internationale atao Ivato tadidiko zay fa tohizo tao zahay ary gaga ary naminy ary ino nareo tonga ty de zany teny zay ho tonga ty satria ikondoany ato zay teny hevitray zao a nintervieweny journaliste ny RFI tamin'ny fotoana io alarobina nomboka le conférence nationale le atelier moa la conférence nationale alarobia ariva ny interviewé de nivoaka lakamisy maraina ny interview tamin'ny RFI de zao no navariko tamin'le mpanao gazety ao no zretao mikasika an'ity zany teny hoe la charrue avant les bœufs oa ty atelier ty fa nino io satria tsisy fikarakarana charrue avant les bœufs satria maika fotsiny angalan'le place fa ny zavatra rehetra tokony atao alohan'ny fametrahana ny rafitra ny tetezamita tsisy natao naray ary zahay ane Jean de la Fleury septembre 2008 zay de efa nanoratra namolabola convention de la transition satria zay de efa resinahitra fa ngara valomano tsy tavela teo tsony misy convention de la transition zany tokony tantarina le transition neny zavatra zany a tsy nekenjareo natao tsy nekeny arajoela natao zany ary zahay zao nandefa hiraka tany amin'ny ngarajoela tamin'ny fotoana io andesy lahatra anazy hoe anao ny convention de la transition io alohan'ny didro ny transition tsy zay resaka tany fa resaka place nandehanany tany ty misy séquence kely tiako henonao a oui ho possible ve tokoa ity zavatra ity vetivety isuan'ny fivoriany iny tizy teo ny fikaonam-pirenena amin'ny resaka calendrier ny zavatra horesahandrareo zany am'ty resaka fikaonam-pirenena ity andraso odiko kely aza miala tsy hitako manko le izy teo fa andraso averiko ato mihitsy de hitatsika le izy afahanao malala hoe zao ny lazainy lalahy ato misy fanapahan-kevitra zany no raisina
Nareo moa zany tsy tao hoe de tsy voatery hoe diso nareo na tsy tao ara fa misy fotoanandoha tamin'ny fotoana ino izy io? omaly io zany a le sabotsy omaly tao tamin'ny mena zany ka le omaly de misy tiako hoe tena le izy direct manko ny tiako hoeninao zany a hoe ino dizy teo aiza moa le raha namaniny le namolavola calendrier zareo ia eninao mihitsy le calendrier iny angamba nenon'iny omaly ay ahoana ny fahitanao n'iny calendrier iny hoe tapaky ny volana septambra vita zany ny fanangonana ny hevitra manerana ny Madagasikara. Ka io ne zany mbola venona meteo any raha ohatra ka tena nao fanangonan-kevitra voaka mera Madagasikara izy dia izany tokoa no resahana rehefa tonga ny fitaovam-pirenena rehefa avy eo dia zay hevitra tapaka rehefa avy eo amizay no tanterahana dia mandeha io fa tsy tsony angala olo anao ny hevitra velanao erana tapahana velany fa ametraka olo hafa zay amerina ny adalany efa nataon'le taoloha ihany ianao zay ny tena olanao ahy ka io zany raha ohatra ka tafapetraka amin'ny daty efa voanina dao ny hevitra hoeto eo za mba hoany koa za amin'io le andehandraikitra amin'io hiaraka iresaka ao tily izy atsika enonao fandraso toan'ny volana septambra 2024 fanangoana toan'ny volana septambra amin'ny fivria na ny mpanohitra na ny fahasahoam-pirenena sy ny sokajin'olona hafa ihany koa zany ity fotoanam-pirenena ady hevitra mandeha apetraky ny sasany toerana sy ny sisa ity zavatra ity ny ady hevitra aloha zany dia mbola mitaky-pirenena izy tapaka nandritra ny fivorinan-droany tetsy be horirika toan'ny volana septambra 2024 fanangonana ireo misosokevitra amin'ny volana faharoa amin'ny volana septambra 2024 fikaonan-doha pirenena zany hoe mandrapatonga ny tapaky ny volana septambra voalohany zany dia fanangonana ny hevitra dia ny tapaky ny volana septambra faharoa fikaonan-doha pirenena tsika zao aty Frantsa aty Frantsa tsika à peu près zay herintaona no nahenonany hoe ametrahana ny au conseiller de l'État non tsy au conseiller fa misy an'le karazana conseiller de l'État zay apetraka andriamatoa conseiller populaire apetraka andriamatoa Emmanuel Macron efa mifanekena izy io ary tao anatin'ny propagandany izy ny tenan'io mbola namafisiny presque 9 volana ny frantsay no miconcevoir an'io ahoana ny fametrahana an'izay matotra ve zany hoe andeha atsaka zany andeha haka ny hevitry ny malagasy iray manontolo et même pas 1 mois et demi dia azo ohatran'ny sarotra zany amiko zany hoe le aboutissement izy io zany no tsara fantatra io zany na tily na tsy tily raha ohatra ka mandeha tokoa io fotoam-pirenena io ary tena tapaka ny hevitra avy eo tsy maintsy misy période transitoire magnaraka an'io ary zay le tanjona nefany ka io le période transitoire io zany mandalina tsara an'le izy io ane tsy miambo ny tena zany zany lafiterie
raha ohatra olona mieritreritra ny zavatra tokony atao Madagasikara efa matoana fotoana hoe mafantatra tsara hoe zao ny zavatra tsy mety eto Madagasikara, zao ny tokony tantanana azy. Raha ny betsaka dia efa mitovy hevitra amin'izany. Fa ny olana fotsiny hoa dia zany rehefa tonga amin'izany tetezamita zany zany koa ve no atao satria zany indray no atao fa zavatra hafa. Convention de la transition tsisy. Anao manao transition dia fomba hafa ny itoranao azy zay foana ny olana amintsika. Ka raha ohatra zay hoe manangona hevitra pendant 15 andro, herinandro roa zany ny hevitra tonga ambany amin'ny faritra dia herinandro anankiroa indray miresaka an'izany ao. Angamba mbola misy hevitra vaovao sahala amin'iny no tonga ao. Tsy efa mazava amin'ireo tsirairay zavatra tokony atao ao. Fa manamarina zay fotsiny hoe ekeny rehetra zay tokoa no atao. Manamarina zay inona ny rafitra apetaka sahala amin'ny ahoana ny fomba hanendrena olona ampidirina anatin'ny rafitra io fa tsy zany ireny servo dia zany endreny mianatra any sahala amin'ireny tonga tamin'ny transition 2009 ireny. Dia mandeha iny. Ty zao misy mpanao politika miteny ato amin'ny ilany ato zany hoe ho azavaiko rehefa avy eo fa ho faranantsika le resaka angambany a. Misaotra betsaka anao president fa nafinaritra ny dinika endany mba ary andro alahady zao fotoana angalana sasatra eo akaikin'ny Ramatoa na mampamangy Andranabavy eo aloha fa dia efa metra-belomitsika fa akaikikaiko tapitra ihany le fandarana fa hotizako ho faranako a. Fa dia misaotra betsaka tompoko raha misy teninao farany azonao ampitaina raha ohatra ka. Manenga ny samy malagasy rangaty amin'ny tany tena hoe za ty hoe malagasy vavy sa tsy vavy tokoa ary raha vavina zany inona ny zavatra atao amin'ny fireneko. Misaotra betsaka. Zany le hoe raha vavina anao dia miresamy ny mpiretan-drazana aminao dia miaraka amin'ny mpiretan-drazana miaraka amin'ny fondoa tady vahaolo ho an'ny firenena ombonana io. Marina. Misaotra betsaka tompoko. Misaotra anao. Mandrapeo anao. Ok, mandrapeo. Io. Eny ara, andefa hira kely anankiray tsika dia hiditra amin'le fikaonandoha ankoatran'izay resaka izay. Andefa tsika ihany raha tsika fa tsara ny eny hiran'izy ity daholo. Ireo filinginy Jambilao tsy matavy velomam-behivavy lela tsy tiako vaketsa siko vao madilo varalela mitady avavola tsy matsiro filinginy Jambilo tsy matavy velomam-behivavy lela tsy tiako vaketsa siko vao madilo varalela mitady avavola. Eka! Si dessa kely saoby a. Ti matiro filingini Jambilo ti matave velomam-behivavy lela tsy tiako vaketsa siko vao madilo varalela mitady avavola. Ti matiro filingini Jambilo ti matave velomam-behivavy lela tsy tiako vaketsa siko vao madilo varalela mitady avavola. Quanto sono stati a fare un fumato nere? Sta pura Iura Italara. Tia cosa? Rekifo. Tia cosa? Rekifo. Rusta. Tia quando casano ti abbiamo paravati con Itaka si può vertismo padia ise ako panikarane fanta amor mi silumo
Managapeti. Don't be lost in Matiro, Minani Polani Timanino, and Viola sponsor. Avatani and the water. Never come by Lamazan, that's a man to my name far. That's the time I take you back. Sulun Pelando Solase. Narulun Fantatis, our name, that's a man to me like me. The love goes, that's his son, that's a man to Savara, Lamato. Don't let something anymore be long for what it does to Let us under me spirit, do not show that Iny ary marioko etoana satria misy manontany hoe afaka mba mivahiny amin'ity fandaharana ity ve izahay? Eny tompoko, afaka mivahiny eto nareo ary indrindrindrindra fa mifanaraka amin'le contexte ny zavatra ho teneninareo sy ny karazany. Kanefa na izany ohatr'izany, raha ohatra hitondra hevitra-avina, ohatra zao hoe zany hoe raha ohatra zao hoe ohatrany hoe zany Cohen zany tsy ho invité eto mihitsy, zany Tatandrary zany tsy ho invité eto mihitsy, mba misy hevitra miainga zany sy mitombona, azo atao tsara no manasa anareo ny fidirana ady-hevitra na famelabelarana, mety moa tsy ady-hevitra fa famelabelarana no ilazana azy. Rehefa niaintsika zany amin'le zokibe teo, olobe moa ny filaza aminazy aminay Mahajanga hoe olobe. Rehefa izy olobe zay de efa olobe zay, tsisy discussion, tsy maintsy hajaina. Ary raha fehezina zany ny zavatra noteneniny teo dia hoe ilaina ny conférence, ny fikaonan-doha, fa ny marina dia tsy tena le hevitra le vahoaka mihitsy no matetika no tafampita. Ny tafampita eo ihany ozy, fa ny fanatanterahana koa mbola hafa ihany koa. Ary ny tena haiko ozy, fikaonan-doha hitarika amin'ny famerenana olona sy ny tsy mety efa nataony teo aloha. Naverin'ny tantaraina tsara ny momba ny Azalambo, Andohanatady, Ambolimagôdra, fa ny adinitsika malagasy dia nisy anie zany Andriba zany
tsy misy mafy ohatra amin'ny ady teo andriba hoy ny malagasy, ny taolo malagasy. Fa rehefa resy teo andriba, ny tafika malagasy, ataoko hoe tafika malagasy satria ny royauté imerina no resy teo, satria rehefa resy ny fanjakana Analamanga zany, ny fanjakana imerina, dia Madagasikara ray manontolo no ny lavolefina teo andriba nanomboka nitoy ny faharesena, nitoy jusqu'atrany ny rova Manjakamiadana. Mafy ny ady teo andriba, fa ny contraire an'izay kosa ny tranga tamin'ny Azalambo, mafy ary tena mafy ny ady, échange de tir, satria tamin'izany dia efa tena samy basy mihitsy no mifampitifitra ny ady teo Ambolimagondra na Ambolimagondra, ary indrindra ny teo Andohana tady, tratran'ny embuscade ireto mpianatry ny akademia, Amapolony, ny maty tao, ny zanaky colonel Richard, raha tsy diso azy général izay, teo ambony fandriana, ny hôpitaly misy azy no tifiriny rahalahy teo ambolohany. Tsy fanadino zany tantara zany tompoko. Ary marina ny tenin'ny ray aman-dreny Olobe Maurice André Beranto. Eto amin'ny fikaonan-doha-pirenentsika izao, misy zavatra tokony ho fantatritsika, ary efa misy tonga saina hoe ohatra ny andeha any amin'ny manipulation ty zavatra ity, tsy tsika no miteny an'izany, fa rehefa nydinihana tokoa zany dia izy aleo apetraka amin'ny toerany iny tokony andehanana. Raha nandinika tsika menakavy tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny sabotsy, heriny zany, tsy nahita SVM teo tsika na iray aza. Tsisy solotenan'ny SVM teny Macro. Inona ny dikan'izay? Tsy anjarako mamaly an'izay hoe tsy teo ny SVM na any, satria membre ny RMDM izy raha tsy diso. Fa raha ny fahafantarana ny toetrany Andriamatoa Marc Ravalomanana, ary eo foana ny mbola ilazako anareo hoe tsy niova izany Marc Ravalomanana izany. Tsy niova izany. Hitany nga Marc Ravalomanana hoe eto ny hinanako an'ity seul. Eo ny hinanana an'io seul. Nieritseritra mafy ny anao lahy, fo vitany seul dia tamin'ny herin'ny sabotsy iny. Dia nalefa niara-madahany team, izay teny amiko nareo Tsaramenga, pasteur Tsaramenga team. Marina mihitsy fa tsy team. Fa inona mampifamatotra sy Marc Ravalomanana? Anjaranjareo malala an'izay. Fa nalefa tery amin'ny devan-tery pasteur Tsaramenga. Fa nakaiza ny arivo rakoto vao, nakaiza Rachid, satria je sous-entends, misy antony ao. Tsy possible hoe hifanarahana dia tsy tonga ry rivo rakoto vao na Rachid na ny solitenany izy teo solitenan'ny SVM, fa fanapahan-kevitra seul io. Toy ny SVM retard re.
Reveo sy alary ny lahy. Kanjo ny dona tamin'ny rindrina. Mba niena ianao, niodikodina ianao, nanontany an'ity olona rehetra ity ianao, hoe inona ny suiten'io, fa io ara fa échec le izy. Mbola anao zay misabotsika. Mbola iverinao zay misabotsika ary tsy maintsy ataonay io. Jereo tsara ny kabarin'ny Ravalomanana rehefa avy vodotra nasenan'ody Riaché sy Cordeaux. Miantso ny malagasy hijoro izy. En fait, il s'était adressé à ses compères. Mais qui se sont dit, non, mbola tsy d'accord amin'izany zay. Satria nazava mihitsy tompoko ary mino fa tsy hivadika amin'izay izy. Ny kabariny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tamin'ny 26 juin hoe tsy karazan'olona andeha any amin'ny lalan'ny fanonganam-panjakana raha ny tenako izao. Kabariny zany. Ary nazavaiko teto zany zako hoe tena demokraty le rangahy ty. Mba vitsy amin'ny mpanao politika miteny an'izany ka fantatro. Akoatran'ny Ratsiraka Didier zay miteny hoe tsy ao anatin'ny stylako izany midina an-dalambe izany. Henoko izay tamin'ny Hery Rajaonarimampianina hoe tsy mbo karazan'le tsy ao anatin'ny adenina anay ozy ny manongam-panjakana. Raha ataoko amin'ny teny tsotra zany dia gaga. Dia nireveny ny Ngara Valomanana seul izy échec. Nanadiady any nanontany. Tsy maintsy verenanay koa. Tonga ny sabotsy tao anaty salina teo Beririka. Zany hoe navigue à vue zany ty tolona entin'ny Ngara Valomanana. Improvisation. Satria voatery tsy maintsy manaraka ny raisonnement ny hafa izy hoe non, ity ny lalana. Rehefa satria ny Ngara iny zany dia forsinina tsy maintsy ahongana io, tsy maintsy ahongana io. Fa misy aile atao amin'ny hafa mieritreritra hoe non, andaotsika ianao fikanandoha dia tolo-kevitra nomeno. Zany hoe niala taria amin'ny aile dure zay anongam-panjakana. Ary tsy niafina mihitsy Ngara Valomanana amin'ny teny an'izany hoe aka fanjakana ny tanjontsika. Fa tsy mipresizeny moa fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina 26 juin tena nilaza mihitsy hoe tsy ametraka germe andehany amin'izany atao hoe fanonganam-panjakana satria tsy style anay zany. Amin'ny teny frantsay izy nanao an'izany. Donc ny frantsay zany zavatra zany. Fa ty ankiray andeha hanonga-panjakana mihitsy amin'ny alalana fampidinana olona eny an-dalambe. Fa rehefa nandeha izy tsy mipoaka fa nidona tamin'ny rindrina sady tsy nazaka olona. Teo Andriamatoa Ravalomanana vao tonga saina tsy maintsy miaraka amin'iretsy vao mahavita an'io. Dia natao le fikaonan-doha ny moaly dia nisy hatramin'ny tsangatanana sy ny karazany dia hoe ho atolotra ary ho atao an'izao, atao an'izao. Inona moa fa tsy nanaraka ny hevitra natolotritsika teto. Nandritry ny roa taona zay mahery. Aiza raha ny vahaolana e, c'est bien beau de critiquer tous les jours, toutes les heures, toute la semaine, tous les mois, toute l'année. Fa mba aiza ny vahaolana entinareo reo e. Tsy naheno raha ny côté Ravalomanana aloha. Tsy naheno. Efa presque isan'andro miteny hijoro ary tsy anaiko intsony raha tsy hijoro. Tsy anaiko intsony tsika. Nefa ny miandrazy Analakely, miandrazy Magrotsity izy. Raha ihany no nanome tolo-kevitra hoe jereo akaiky ny ekonomia, ity ny solution, ity ny lalana ary vonona mifandray amin'ny rehetrarehetra. Mba tsy tenenako ny anaran'ilay olona satria
endrikendrika koa hoe piroan'ny olona io dia tsy tononiko fa anjaranareo no mandinika hoe iza no kabareny zay indroa intelo inony afantaranareo hoe efa tsy milamina le domy ao fa forsinina fotsiny nataon'le reo ino ty lasa aloha fa le tediavina koa manko le izy mila presitsika manao zavatra e zay ny eritreretintsika zany ary na izaho zao ara tena nieritreritra hoe mitonantonana koa tony rakiky tony fa rehefa zay manko le hoe rehefa miaina an'le izy eo ny mpanao politika tanora zany a dia matetika entin'le verve fa tsy maka an'le fotoana tsy hoe tanora mitaona akory rakiky fa tanora amin'ny fanaovana politika mila fotoana ianao mandinika elaela ary indrindrindrindra tokony ho fantatrao hoe aiza ny dinamika entin'ity zavatra ity amely avy ety sazavy fitaovana fotsiny amin'ity na zavabe ny tenin'ny sojabe teo olobe teo hoe ny fiafarahan'ny fikaonandoam-pirenena io ne dia nitady transition ry zalareo hoe zany hoe hifampizara toerana ao anatin'ny fitondrana fa fiatsaran'le latsy fotsiny le hoe tsy angataka toerana aminareo zay satria fantatry ny mpanao politika fa ny vahoaka mora manadiny ny fiafaran'ny fikaonan-doha tompoko dia miafara amin'ny transition foana ary misy maromaro ny tsy manaiky an'izany eo dia farany hoe miafara amin'ny hoe tsy maintsy atao ny fikaonan-doha dia raisina daholo ny hevitra dia atolotra ary apetraka ary satria ao le fanatanterahana azy zany hoe niala ny isaka tanteraka zany le tanjona hoe hidina an-dalambe tsika mpanongam-panjakana fa nahoana ny tsy nandeha tamin'izay misy le tsy fampitokisana misy ny tehijoksel ozony alatsiny amin'ny tena zay ozony bandy ohatrany taotrizay kosa le fanarahana hoe ianao ny revsel amin'ity revity satria na ry Olivier Rakotovazara tsy hitanao tena magro efa izy io miteny izy ty ancien ambassadeur amin'ny tenin'ny tete andro ty tsy hitanao teny io teny tsara ny tenin'ny rakiky kiki zany lasa la nouvelle star raha zay nytitsika eno ny teniny nametraka ny ihany kosa ny fanoforoan'ny vovonana Gasyleo ny amin'ny mety ho fetra ny fanatanterahana ny fikaonan-doham-pirenena nametraka ny ahano izy ity zavatra ty ve sao dia zavatra ho veromaina fotsiny efa fantatra ny fitondrana fa sady kamo mijery no kamo miaino dia hoe ohatraizany no mety ho fetran'le izy dia nitsimpianay teo koa moa no hoe par rapport ny hoe fandaminana ny resaka fifidianana sy ny karazana hoe fijerena mipitsopitsony ao amin'ny senisy ny tsy fankasitrahana an'izany dia ny hoe inona moa no tokony akaiky kokoa aloha sy ny resaka ara-toekarena sy ny ekonomia izay mampikaikaiky ave aloha no tokony hoe verina isan'ina natrika ny dinika tanareo tsy ny resaka ekonomia ve aloha sy izay mampikaikaiky amin'ny vahoaka no tokony heverina lasa manaraka an'le zavatra tenentsika eto hoe orzalary nazavay ny sojabe teo hoe olobe atsika teo hoe miafara amin'ny ady sezana io zavatra io fizarana
toerana ao anaty gouvernement. Isika dia niteny hoe ny mamaika dia fitondrana vahaolana ampidinina ny sara ny vidim-piainana, ny alafy ny vidim-piainana, tompona ndraiky tamin'izany daholo na mpitondra na ny entina na ny mpanohitra. Andao hifanome tanana, inona ny solution amin'izany? Inona ny vahaolana amin'izany? Sotrangia kikia miteny an'izany satria teo anteny hoe tanora amin'ny politika, fa rehefa nandinika tao izy, aza adiny fa ingénieur leboy, ohatrany tsy any amin'le revy eritreretany lasy raha kiki ozy a, tonga rehefa manomboka mametraka izy hoe ohatrany any amin'ny tsy hanina kokoa ve le izy satria le resaka fifidianana tsy solution ho an'ny vahoaka fa solution ho an'ny mpanao politika. Alao zava-tsara zay ry vahoaka malagasy, ny resaka hoe CENI, ny resaka hoe ACC, tsy hanatsara ny vola miditra any am-paosinao zany, fa manatsara ampilasina valimanana zany hoe io ndray fa misy minisitra anankitelo ao, ary isorako amin'ny kiki mihitsy sy reto l'homme noir, reto tanora ireto zany ny hoe ako saranga ny économie lodiniana inona ny solution? Averiko ndao force exécutoire satria raha iarahany ponandrehetra rehetra idikika force exécutoire isenisy ny tsy fakasitrahana an'izany a dia ny hoe inona moa no tokony akaiky kokoa aloha sy ny resaka ara-toe-karena sy ny ekonomia zay mampikaikaiky avelo no tokony ho heverina. Isika sy mpitarika tombo politika ary isy olomba mamoaka sasany anatin'ny fanoherana. Tanareo zay zava-be ny teny leranamana. Isenisy ny tsy fakasitrahana an'izany a dia ny hoe inona moa no tokony akaiky kokoa aloha sy ny resaka ara-toe-karena sy ny ekonomia zay mampikaikaiky avelo no tokony ho heverina. Isan'ina natrika ny dinikasa tsy teny fotsiny miakiki hoe tsy problema andralà reto kay le ekonomia, tsy problema andralà reto kay le mampijaly ny vahoaka, fa problema andralà reto kay le CENI le ACC, zany hoe le matsaratsara ny toerany fotsiny. Zany ho tsy mino hoe mihaino fandaharako raha kiki satria tsy hitako eto mihitsy izy, sauf izy manao fake na mety misy mirendre raconte azy. Za aloha dia miteny bravo satria raha izay no ifampidiniana tompoko ary efa niteneniko teto, andao hiary tady vahaolana maika, vahaolana maikamaika, vahaolana maharitra ho an'ny firenena amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika, fanatsarana ny fidiram-bola ho an'ny malagasy, famerana ny reto mpanao corruption. D'accord a? Zay ny urgent zay. Fa raha resaka hoe andao CENI andao ACC ho anareo mpanao politika zany. Ahoana izy ngiara-tsiraka zay? Raha vanao ve tompoko ny ACC rehefa tonga eo anao? Mangataka fandravana ny ACC ve ianao zao tompoko? Alohan'ny fifidianana io zany. Azafady io tsy ngiara-tsiraka. Fa maninona nandravana io? Olona matahotra fifidianana ny mandravana zany izy. Fantatro izy fa n'iza tonga eo, mety amin'io ACC io. Efa nisy niova tokoa ve ny zavatra mitranga tao Madagasikara? Efa nisy niova ve? Tonga teo raha Valimanana, anazy daholo ny ACC. Tonga teo Andry Rajoelina, anazy daholo ny ACC. CENI tsy lazaina intsony sy ny karana. Ny intérieur, tao amin'ny intérieur ary zava-doza, maty ny jiro mivadika ny résultat. Fa tsy nitondra fahatsarana tany anaty vilany na teny ambony vilian'ny malagasy zany. Au contraire ara nena antra amin'ny malagasy. Tsy priorité ozy le raha namana.
fitondrana fa sady kamo mijery no kamo miaino dia hoe hoatraizany no mety ho fetrany'le izy. Dia nitsopianay teo koa moa ny hoe par rapport ny hoe fandaminana ny resaka fifidianana sy ny karazana hoe fijerena mipitsopitsony ao amin'ny senisy ny tsy fankasitrahana an'izany dia ny hoe inona moa no tokony akaiky kokoa aloha sy ny resaka ara-toe-karena sy ny ekonomia izay mampikaikaiky ave aloha no tokony ho heverina. Isan'inana Zay. Raha piny zay zavatra zay mbola misy miteny ankiray koa ty. Tanora ihany koa dia no tsara ya gangsta baba. Azafady toko fa iza moa le anarany adiniko ny anaran'izy ty fa izy mitsamo natadiavantsika azy eno tsara. Alban Rakotoasoa mampametraka anontaniana ihany mantsy hoe Alban Rakotoasoa ny antony mahatonga ny mpanohitra izao fanapahan-kevitra anao ny fikaonan-doham-pirenena ka andinihana ny lalam-pifidianana. Manay araka izany ity filohan'ny APMID sao fitaovana entina hamerina amin'ny toeran'ny mpitondra teo aloha ity fikaonan-doham-pirenena ity. Mendrika zavatra tsinona sy tokony iaina Randriana Satovatrany. Intsika tsara zay. Manay aho izy sao dia famerenana. Mazava be. Matotsy ny hidina teny an-dalambe niaraka tao. Ino zany fanidina teo koa ny zavady aloha vetety ny taolo-be totrany kopikopy le olona hoe totrany to kajikajiny le ry amerina anazy le izy nefa tsy zao mifanarahana. Entina hamerina amin'ny toeran'ny mpitondra teo aloha ity fikaonan-doham-pirenena ity. Mendrika zavatra tsinona sy tokony iaina Randriana Satovatrany. Mahagaga ihany koa i Alban Rakotoasoa ny antony izao vao irosoany ny fanoherana amin'ny fikaonan-doham-pirenena kanefa efa tamin'ny fotoana fohy taoriana nahatongavan'ny mpitondra teo amin'ny toerana no fantatra fa nisy ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fifidianana. Ankehitriny zany ny tenako zahay ao anatin'ny antoko politika madio dia sady azo lazaina hoe kivy ihany no mametra-panontaniana amin'ny hoe tena ny tombotsoan'ny vahoaka tokoa ve no jeren'izy ireo anatin'izany rehetrarehetra izany satria raha ho tanterahana ny fikaonan-doham-pirenena. Henonareo tsara e. Tena tombotsoan'ny vahoaka tokoa ve? Zay le fanontaniana Alban Rakotoasoa moa izy teo. Tena ny tombotsoan'ny vahoaka tokoa ve no jeren'izy ireo anatin'izany rehetrarehetra izany satria raha ho mazava be anatin'ity le fikaonan-doham-pirenena ity ozy izy tena tombotsoan'ny vahoaka tokoa ve? Entina hamerina amin'ny toeran'ny mpitondra teo aloha ity fikaonan-doham-pirenena ity. Mendrika zavatra tsinona sy tokony iaina Randriana Satovatrany. Mahagaga ihany koa i Alban Rakotoasoa ny antony izao vao irosoany ny fanoherana amin'ny fikaonan-doham-pirenena kanefa efa tamin'ny fotoana fohy taoriana nahatongavan'ny mpitondra teo amin'ny toerana no fantatra fa nisy ny tsy fahatomombanana teo amin'ny fifidianana. Ankehitriny zany ny tenako zahay ao anatin'ny antoko politika madio dia sady azo lazaina hoe kivy ihany no mametra-panontaniana amin'ny hoe tena ny tombotsoan'ny vahoaka tokoa ve no jeren'izy ireo anatin'izany rehetrarehetra izany satria zay tsy afenona ary mbola averiko eto fa tsy contre ny fikaonan-doham-pirenena. Efa nilazaiko tany amin'ny voalohany hoe tsy ny fikaonan-doham-pirenena maiky fa ny fifampiresahany lehibe no tena urgent. Satria ny lehibe no tena mampita ninona lazaintsika e. Tsy azo lavina fa manana ny olona ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ary zay baiko omeny c'est comme si c'était hoe parole d'évangile. Ninona tenenina manana ny olony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mibaiko teneniny rahany rehetra
manana olona ny pasteur Mayol, manana ny olona ny Andrajel, manana ny olona ny Andora hitarana hoe sy teny sy ny karazany. Manana ny olona meno azy, ny ray aman-dreny Ranjeva, Ratsirahonana. Ça ne doit pas dépasser plus de vingtaine ou trentaine de personnes. Mifampidinika ireo. Dia ahoana ny fanatanterahana an'izay? Izay no hevitry ny afo le Rirakotomalala efatra amin'izay. Izany hoe tsy niresaka fikaonan-dom-pirenena akory nareo, dia efa niresaka an'izany isika ndao-say teto amin'ity fandarana ity. Fa naninona nareo tamin'ny andron'ny Covid? Ao anatin'ny tena olana be ny firenena, nanao antsoava hoe aza mianatra, Andriamatora Valomanana, manatona ny Andry Rajoelina tia ny tolo-kevitra omeko hanavotana amin'ny malagasy ny firenena. Tsy nisy zany. Marina ny teny Ngialibao. Rakotoarsoa. Tena tombotsoan'ny malagasy marina ve ny eritreretin'ny reto banda reto? Ohatrany mamana ao zany. Marina ny teny Rakiké. Tsy ny toe-karena sy ny économie ve mamaika zao izy, pour ne pas dire hoe ny fanatsarana ny volamiditra sy ny fiainan'ny malagasy, fanaleferana ny alafo vidin'ny entana. Tsy zany ve mamaika ozy izy? Tsy te hiteny izy zany hoe dinika politika ny tato. Zany mandinika, fanao velomitsika, misy saina n'izay zavatra rehetra zay. Misy manontany hoe inona ny dikan'ny Jiambily? Ny dikan'ny Jiambily dia lehilahy velomina vehivavy amin'ny alalan'ny fivarotan-tena. Sandra, hafa kely sisa. Kely sisa. Rerako ny lahy toeniko fa mezaka amintsika nefa tao saritsara ny fotsiny ihany fa ny anaty mangatsika. Mezaka mitraka ao ny lahy fa tao mavesany tratoka. Sandra, ao fa kely sisa. Rerako ny lahy toeniko fa mezaka amintsika nefa tao saritsara ny fotsiny ihany fa ny anaty mangatsika. Mezaka mitraka ao ny lahy fa mavesany tratoka manavina ny akama nefa tao tsy azoko. Angatsy manana tokisana, tsisy olo-tiana mba hizarana zay mavesatra fa tao ilahy rery foana no mizaka ny makenty. Sandra, ao fa kely sisa. Lazao zay tena olana manampy ny hafa foana ilahy nefa ny lahy tao tsisy fa mba misy mijery ve lahy rehefa findify ny varavarana ny akama. Iletrany lerodray matsy ilahy dia nanakamo maso mangano azy. Tsapako. Ao fa kely sisa. Za angamba ny diso hoe sy nitondra ny lahy tamin'ny lalana marina, disoko ny tenako anjarako manarana zay tsy voapitako. Tsy tsara ny lahy aho satria nita ny lahy mbola tsy hitako. Mahazo ny lahy mety tsy ho zakako fa miafatra. Ao fa kely sisa. Dia hifondra ilahy izao fa niposaka ny masoandro. Hijery fitaratra dia hiseno hitelo hoe mirary tontolo andro. Raha riva mbeone, ao fa hitondra namana raha mahita. Nanefitrany lara, matsiaro mangatsika satria ireritsika. Zandra, efa morokado ny lahy, mozika sisa no mampifaly, mozika natao fanafody rehefa marary, no. Mozika namana ihany fa mila soroka eto maniny lara. Mijaly. Tanana isafo mba ampitony ny saina, fihina mafy ampiakatra ny moraly, feo malefaka hiteny hoe miara ory dia miara valy tsika. Saitendray lahy zao hoe tsy maninona fa vizana fotsiny, satria matsy lahy mafy be ikoizana, sasy dia ampizaka ny mafy ny manodidina dia aleo tazomina rery, dia potika tsikelikely ao lahy, mitahiry-pozana zandro mahafaty. Ao fa kely sisa.
any eniko hoe efa manao akanjo mainty ony lava misaona fa mainty fanambola velo hevitra maty zay lava faramaty vo isy atsiaro dia ho lasa tsiaro hoe mamy napetraka ny feo sy ny adalany lava tsy maintsy ala elovana rehefa mikipy ny maso kely sisa zandry efa hifoy alahy io zao no firatsy mandrakizay fa raha misy manaitry lahy dia tapitro ao fa kely sisy any zandry kely sisa efa ao ambaravaranao le izy miandra ny lapandro sisy efa eny daholo ny resaka nataonareo tao efa eny le feo malefaka iny rehefa teny alahy hoe reraka eny fa tsisy mamaly alahy fa ilahy reriny aho zao izy le Andriamanitra be fitiavana miandranao manokatra aho dia hiditra amieno ny banka indreto fanetiko avokoa ireo zavatra niriny fonao tondrako fitiavana sy fiadana mitoary fahasambarana mandrakizay ianao mahereza zandry aok'izay misetsy ny toany afatra avaty amika rehefa resy aho dia atsangako rehefa diso aho ampianariko za ihany misoko misaotra soka yeah. Sady mametraka veloma mandram-peona daholo tokoa raha sitrapony tompo dia amin'ny talata indray tsika miona miantony velomako ritra Suficio Wanini sakurentina Yuruku Fufunaina viamina Ivavaku Widirakwana Tanaku Wanatataku Wana Sekuru Isaitena Kurifani Gazana Tupuyana Uatumivi Numaku Tupuyana Unatuzawai Uarinawa Tuviende Kiambina Vipasu Uibantingana Suficu Wari segurantina Yuruku Fufunaina Gambina Widirakwana Wanatatakuana Sekuru Isaitena Kurifani Gazana Tupuyana Uatumivi Numaku Tupuyana Uarinawa Tuviende Kiambina Tupuyana
Watu bibi lumaku Tupuyana Unatiza Uarina Tubidi kiambina Tupuyana Watu bibi lumaku Tupuyana Unatiza Uarina Tubidi kiambina Tupuyana Viva Lutera Mati Sinisi Palutani Mati Sinisi Paulena Mati Sisi Pitumani Mati Elai Viva Lutera Mati Sinisi Palutani Mati Sinisi Paulena Mati Sisi Pitumani Mi Pivavaka Nandaru De Misausa Nademani Fafatuza Napimaru Uisauritanima Mi Si Mauna Tumifi Namuka Salifati Fatu Vavia Zefiteki Nafiana Nafita Afi Nirai Niyanswana Jamanisha Va Kamatana Kiteni Umewaziri Lanisa Fahampi Zaidi ya Fubeni Umewaziri Lanisa Fahampi Zaidi ya Fubeni Free from Isaiah,
ny afobeny. Saotratsika be dia be ary mamerina ny veloma sy ny finaritra. Samy ho tahian'Andriamanitra daholo isika mianakavy. Manam-peona. Raha tsy manoto dia amin'ny talata ny fotoana, miankina amin'ny asa sy ny andraikitra sy ny adidy zany, ary misaotra betsaka tokoa amin'ny fanarahana ny fandarana. Misaotra ny vahintsika ihany koa tsika Andriamatoa Maurice Beranto. Ho anareo izay hieritseritra te hiteny na manana ho tenenina, dia isaky ny alahady tsika no manao azy, ary alefaso mialoha mba ahafahana manao ny fanadihadiana. Misaotra indrindra tokoa. Mandram-peona.